Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Tsika rehefa fitratra ity alakamisy fahaenina amby roapolo ny volana desambra ity dia faly miarabana teo atsika tratry ny krismasy ny taona 2024 sy 2025. Ny krismasy izay fantatsika fa fotoana izay nifalian'ny mpino rehetra maneran-tany tamin'ny fahatsiarovana ny fahatongavana nofon'ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy Tompo. Dia arabaina nisy atokantrano dray tratry izany fotoana niarahantsika nankalazan'Andriamanitra izany omaly. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ity alakamisy ity dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 6:10, Romanina toko 6:10, andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho mananatra anareo raha lamba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitonana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Miala amin'ireny olona ireny fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy Tompontsika fa ny kibony ihany. Ary teny malefaka sady tsara lahatra no amitahan'ny fon'ny tsy ary saina. Efa niely any amin'ny olona rehetra ny lazan'ny fanarahanareo ary faly aho noho ny aminareo satria tiako indry amin'izay tsara ianareo ary tsy hiaro amin'izay ratsy fa Andriamanitry ny fiadanana hanovo-toro an'ny Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Ray Masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Omaly isika rehefa malala dia nankalazan'Andriamanitra noho ny krismasy izay fotoana manokana eo amin'ny andavanandron'ny finoana mpino, ny fandaharam-potoanan'ny mpino izany amin'ny kalandrian'ny fiangonana dia fotoana manokana ny krismasy satria eo no manomboka ny antsointsika hoe taom-baovaon'ny fiangonana. Ny krismasy no manomboka ny taom-baovaon'ny fiangonana. Dia ao anatin'io izany no mahazava-dehibe ilay fahatsiarovana fa eo amin'i Jesosy Kristy Tompo no fiantombohan'ny zavatra rehetra. Izay no mahatonga ny hoe eo amin'izany krismasy izany no manomboka ny taom-baovao-mpiangonana raha izay no azo ilazana azy. Tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia betsaka ireo atokon'olona na atoko-pivavahana manakina ny fiangonana ny amin'ny fankalazana ny krismasy. Io moa tsy vaovao akory fa efa nisy efa 100 taona. Fa tato ato dia toa nisy niantombo ireo olona izay miteny manao hoe tsy dia tena ilaina ange ny krismasy fety tsampy, fety païenne, ny krismasy lasa fety-tsakafo sy ny sisa rehetra. Hany ka dia tsy dia tena ilaina ange ny krismasy nge tsy voalaza, tsy misy teny eo amin'ny baiboly hoe krismasy, tsy misy teny eo amin'ny baiboly hoe noely sy ny sisa rehetra noho izany dia tsy tahaka ny pasika io fa fety noforonina taty aoriana fotsiny. Manao topo-maso kely ny tantara isika. Miara-maiky ny tsika rehetra fa tsy dia tena hoe ny 5 Desambra akory dia tsy dia tena hoe daty marina na tsy marina nahaterahan'i Kristy. Tsisy afaka manam-porofo mihitsy fa tsy 5 Desambra no nahaterahan'i Jesosy. Tahaka izany koa tsisy afaka mandahy mihitsy hoe 5 Desambra, tsy misy porofo material afaka manamarina hoe 5 Desambra ilay izy. Matetika re mantsy dia ny hoe 5 Desambra ange any Palestina ririnina, tsy misy mpiandry-ondry any, tsisy mpiandry-ondry any amin'izany 5 Desambra izany tsy mivoaka mpiandry-ondry izany dia tsy mitombona mihitsy daty 5 Desambra io raha oharina amin'ny climat any Palestina amin'izany volana Desambra izany eny tokoa. Raha mijery ny climat amin'ny Palestina amin'izao taonjato 20 izao tsika dia izay no hitantsika. Fa tsy fantatsika ny 2000 taona lasa, tsy fantatsika mihitsy, mety nisy ny changement climatique. Ohatrantsika izao
volana iny tsika, volana janoary tsika, volana desambra tsika, janvier, fa mbola jereny hafanana jereny orana. No zany dia tsy azo raha ohatra ka roapolo taona lasa fotsiny, telopolo taona lasa fotsiny, tsy nisy krismasy, tsy nisy orana zany, telopolo taona lasa na 50 taona lasa, maika moa fa ny 100 taona lasa. No zany dia mety niova ny climat. Tsy azo atao mihitsy manao hoe tsy mitombona ny datiny 5 desambra, tsisy afaka manaporofo an'izany amin'ny lafiny ataontsika hoe matériel. Na izany na tsy zany keo ara nefa raha mankalaza ny 5 desambra sika ho krismasy, ny pino de zao antony manokana ny fidianan'ny fiangonana koa ny daty io amin'ny lafiny anankiray. Tsara ny manamarika satria fampianaram-ponina koa zava-dehibe. Tsara ny manamarika fa ny talohan'ny taonjato zany fa efatra zay nampalalaka ny vavahana kristianina dia mbola voaentsika vavahana kristianina. Taonjato voalohany zay nahaterahan'ny vavahana kristianina dia mbola niara-dalana ny fanakaiky be ny kristianisma sy ny judaisma, zany hoe ny fivavahana kristianina sy ny vavahana jiosy. Any ka mbola nandova ny ampiasa ny calendrier jiosy ny kristianina. Zay mahatonga ny hoe ny paska kristianina de manaraka ny paska jiosy, ny pentekosta kristianina de manaraka ny pentekosta jiosy, satria mbola mivoaka avy tao anatin'ny judaisma ny kristianisma de nanaraka n'ilay calendrier ny jiosy zany ny kristianisma. Fa aty amin'ny 4e siècle izay taorian'ny 5 sy telonjato sy 1 nahaterahan'ilay antsika hoe fanekempinoana nikeana, io zay ho tsaroantsika manokana ny 700 taonany amin'ity taona 5 miditra ity, dia efa calendrier romanina zany nampiasaitsika, calendrier julien marimarina kokoa. Zao ny antony. Rehefa nalalaka vavahana kristiana tamin'ny taona 3 sy telonjato tamin'ny famoahan'ny Constantin lehibe antsoina hoe Edit de Milan, de nalalaka ny fivavahana kristiana, tsy nenjehina intsony zany ny kristianisma, nalalaka be zany ny vavahana, de nanomboka ndrona tamin'ny fivavahana kristiana ny maro, ary dia lasa niteraka fampianaran-diso be ny ataontsika hoe lay repikondry tao anatin'ny fiarahamonina momba vavahana kristianina, ary de nisy fampianarana be de be nanozongozona momba ny Jesoa. Nisy karaza fampianaran-diso be de be zany, fampianarana diso be de be momba ny Jesoa, tao anatin'izany ny docetisme zay nilaza fa tsy tena tonga olona Jesoa, tsy tena nitafy nofo Jesoa, tsy tonga olombelona Jesoa. Tao anatin'izany koa ny gnostisisme be de be, reo fivavahana zay nanozongozona ny tena fitafia nofon'ilay zanak'Andriamanitra. Noho zany de nanapa-kevitra ny fiangonana hoe andeha ankalaza ho maritsika ny krismasy, izay hanindrina bebe kokoa fa tena tonga olombelona lay zanak'Andriamanitra. Zany hoe ny antony ankalazana ny krismasy dia tena antony nentina nanohitra ny fampianaran-diso tamin'izany fotoana zany hoe tena tonga olombelona marina tokoa lay zanak'Andriamanitra. Indrindra voalaza ao amin'ny filazantsarana koa de ny Lioka sy ny Matio fa tena tonga olombelona Jesoa, tantarain'ny Matio sy Lioka ny fahaterahan'i Kristy. No zany dia andeha marina io fahatserovana ny fahaterahan'i Kristy zay tonga olombelona, de nifidy daty ny fiangonana. Ary rehefa nifidy daty ny fiangonana dia be de be ny daty ny tao anatiny tao, nisy ny marsa, nisy ny janoary, nisy ny desambra, dia ny calendrier julien efa nampiasaina tamin'izay fotoana zay fa tsy ny calendrier ny jiosy intsony, dia 21 juin ny daty nofidin'ny fiangonana tao anatin'ny calendrier julien. Io 21 juin io anefa hatramin'ny taona 720 dia amin'ny année 247 zany, dia io 21 juin io dia fetin'lay Andriamanitra sampy, lay antsoina hoe dies natalis solis invictis na hoe sola invictus. Io dia fivavahana tamin'ny masoandro, efa didina voakan'ilay empereur antsoina hoe Aurélien io 247 teo aorianan'i Kristy, 720 teo aorianan'i Kristy, zay nilaza fa
io raika amby roapolo desambra io de fety ny fahazavana, fety zay ahatserovana fa fivavahana am'ilay masoandro. Io zany lay ataotsika ankehitriny hoe solstice d'hiver. Amin'ny solstice d'hiver io fatatsika fa 21 juin zany dia amin'ny fotoana io no fohy indrindra ny andro ary lava indrindra ny alina amin'ny fotoana io. Fa manomboka eo amin'ny 21 juin kosa, mazany eo manomboka eo amin'ny solstice d'hiver dia amin'ny hémisphère nord zany dia mivadika le izy ka lasa manomboka mialava tsikelikely indray ny andro manomboka amin'ny solstice d'hiver de manomboka mialava tsikelikely ny andro. Zay mahatonga ny hoe amin'io andro io no natao lay dia Natalia Solisy Invictus amin'io andro io. Ka rehefa nifidy daty ny fiangonana de nataony fanindry tamin'io le izy. Io zao manao hoe any itsika nge Jesoa ny tena masoandro e. Noho zany dia aleo tsindritsika an'io oravana amin'ny finoana ny Jesoa io fampiana io sampy io. Zay natonga ny fiangonana nametraka an'ilay tena défi zany, tena challenge, tena fanamby zany hoe aleo ho fantatry ny Romana no fantatry zao tontolo zao fa ny fiangonana dia Jesoa n'ilay masoandro. Hitantsika eo amin'ny ao amin'ny Matio, hitantsika eo amin'ny Liko zay fanazavana hoe Jesoa mihitsy no ilay masoandro. Dia nataony fanindry tamin'io fa ahatserovana lay fahatongavan'i Kristy ho nofo mandrakity androany ka misy olona mankalaza an'izany Sol Invictus zany tsony, tsisy mankalaza an'izany tsony anje fa ny Krismasy ny tsaroany olo nandresy Jesoa, nandresy lay nandresy ny Krismasy. Ka ndray misy miteny io ange fety tsampy, tsy fety tsampy io, lay andro no mitsindriny ny fiangonana hoe aleo ho tsindriny atao amin'io mba ho takona mba aseho fa Jesoa anirantsika protestanta ke fifito amby efapolo sy dimanjato ry Jesoa masoandro na eo ny aizy ny fo lasa tokoa. Noho zany dia tsy lay daty loatra akory no edikevitra, tsy any ny olana, tsy zay ny olan'ny fiangonana tam'izany fotoana zany tena mety ho 5 amby roapolo desambra tokoa le izy, tsisy afaka mandahany zany na manam-porofony tsy fahamalinana zany fa ny foto-kevitra de ny hoe tena tonga olombelona Jesoa, tena nitafinofo lay zanak'Andriamanitra. Ary ny 5 amby roapolo desambra de miara-mahatsiaro an'izay tohony ny mpino rehetra eto ambonin'ny tany fa tonga olombelona lay zanak'Andriamanitra araky ny teny efa nampanantenaina any amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, any amin'ny bokin'ny Mika mpaminany hoe ananjanaka ny Virjiny ary de hiteraka izy azalahy izy zay atao hoe Emmanuel. Ity Romana toko faina ambin'ny folo ity zay mofinainao atsika eto de toa mampitandrina atsika amin'ny karazam-pampianarana mampisaram-bazana tahaka zany. Ialao zany. Io Paoly eto manao hoe ialao zay olona mampisara-bazana amina fampianarana tahaka zany. Ialao. Zay karazam-pampianarana mampiala anao amin'ny fiombonana, mampisaraka de ialao zany. Zany fampianarana zany olona de zao tsy tokony ho voizana akory, tsy tokony ho resahana akory, mazava. Efa any amin'ny taonjato faefatra ny zany efa 800 toa eninjato sy arivo taona zany no efa nankalazan'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny Krismasy. De zany ve de ozongozonao sanatria ve zany de olona tapitrisany de ho adala. Fa misy karazam-pampianarana, misy olona araka ny tenin'ny Paoly eto manao hoe de misy olona tokoa nge de izao mahay miteny malefaka sy mahay mandahatra ary de manjary mamitaka ny foniny tsy azo saina ho Paoly amin'ny andininy 20. Afaka Paoly eto amin'ny andininy 20 manao hoe za mananatra anareo rala mba hitandrina ny am'izay mahatonga fisarahana tsy fahatafitoina. Amin'ny soatra masina afaka malala amin'ny Paoly isan'ny fahotana, marina fa mitovitovy ny fahotana aloha iny tsy editsika hevitra. Fa isan'izay fahotana mavesatra zay nazo ilazana azy, isan'izay fahotana ratsy ny ratsy daholo fahotana, fa isan'izay fahotana tsindriany Paoly sy miverimberina ary ampitandrema amin'ny Paoly fatratra mihitsy mipino de ireo zavatra anankiroa ireo. Ny fampitandremana ny fiangonana ny amin'ny fisarahana sy ny fahatafitoinana. Tandremo mananatra anareo zay rahalahy hitandrina ny am'izay mahatonga fisarahana. Lay teny hoe mitandrina
lay teny hoe mitandrina andina fito ambin'ny folo, scopeo le matoateny. Scopeo le matoateny. Azorazorany teny hoe scopie, ohatra hoe fibroscopie, horoscopie, inona koa re zay efa mety hoe scopie, isan-karazany. Dia miteny hoe scopeo de milaza hoe mijery mandinika tsara, mijery zavatra avy lavitra, mijery zavatra eny lavitra, mijery zavatra avany ambony, mandinika tsara, zay ny teny hoe scopeo. De eto Jean Paul miteny, raha miteny hoe mitandrema tsara de zao, jereo tsara, dinio tsara ireny karazana fampianarana reny. Jereo avy any ambony mihitsy zany, jereo avy any ambony, jereo avy any ambany, fakafakao reny ireny fampianarana na ireny zay mahatonga fisarahana reny. Saint Paul zany mandinika tsara ny fiangonana fa tsy manao rap-padango na avy hatrany de mihinana ambolony am'izay mety ho karazam-pampianarana alahatry ny olona mahay mandahateny sy mahay miresaka ka manjary mandavo ny fiangonana sy ny finoan'ny mpino. Afarany Paoly tsara. Fa ireto zavatra roa reto Paoly de zao zava-doza amin'ny fiainam-panahy. De zao mampisaraka ny fiangonana sy mampandavo na mahatonga fahatafitonana. Ny fisarahana de isan'ny asan'ilay ratsy ao anatin'ny fiangonana. Ny fisarahana amin'ny ampiasain'ny Paoly eto moa de dicostasia, zay nazahoana ny teny frantsay, dichotomie, ny hoe dicostasia zay nanjona. Ny hoe dichotomie dia tsy hoe misaraka fotsiny ka hoe misaraka mitovy, fa misaraka mifanohitra, misaraka mifanohitra zany hoe misaraka misy fifandonana. De io Paoly manao hoe tandremo ara fa ny fisarahana, fa misy mantsy hoe misaraka mitovy de tsy hoe mifandona akory, fa eto tena hoe de dichotomie lay tenen'ny Paoly hoe fisarahana, lay dicostasia de milaza zavatra mifanohitra mihitsy, lasa miteraka zavatra miady mifandona. De io Paoly hoe tandremo tsara, asan'ilay ratsy zany. Asan'ilay ratsy ny fifandonana ao anatin'ny fiangonana, fisarahana manjary fifandonana, asan'ilay ratsy zany. Dia tokony hianavaka an'izany ny mpino. Raha ao anatin'ny fiangonana no misy hery anankiroa manjary mifanohitra, misaraka ary manjary mifanohitra, de tsy asan'ny fanahy zany. Tsy asan'ny fanahy. Mety misy adevitra, mety misy tsy fitovik-hevitra, fa ny hevitra eo, tsy voatery hitovy foana, fantatry ny tompo zany. Natao amin'ny apôstôly nge nisy zany. Fa ny hoe fisaraham-bazana, hoe fisaraham-bazana de zao lay manjary fifandonana mihitsy, lay manjary fifanoherana, manjary lasa ady, manjary lasa korontana, zay tsy avy amin'Andriamanitra. De afaran'ny tompo mihitsy ny kristianina hitandrany amin'ny karazam-pampianarana tahak'izany. Fantatsika moa fa ny hevitry ny teny hoe diabolosy, ny hevitry ny teny hoe diavoly nge de zao hoe fisarahana. Manjary mahatsiaro hoe manana adversaire ianao. Raha ao anaty fiangonana ianao no mahatsiaro hoe manana adversaire na mpifanandrina aminao, dia tsy asan'ny fanahy zany. Raha ao anaty fiangonana ny misy mpino ka mahatsiaro hoe za manana adversaire anaty fiangonana, de zao tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ao anaty fiangonana tsy misy adversaire anao, fa ray tampony ao. Zay ny mahafiangonan'ny fiangonana. Zay mahatonga ny Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianatra. Na inona mety ho karazam-pironana, na inona mety ho zavatra mahasamihafa ao anatin'ny fiangonana. Mety ho samihafa ny fahalalana, samihafa ny farim-piainana, samihafa ny fiaviana, samihafa ny fomba fiteny, samihafa ny kolotsaina, samihafa ny mahala sy ny mahavavy, samihafa ny be de be no mety ho mahasamihafa. Zay maha eglizy ny eglizy. Fa izao tsy tokony misy aho ho adversaire. Zany hoe tsy tokony misy aho ho mpifanandrina aminao. Tsy tonga ao am-piangonana zany ny olona anankiray ka eritreritra manao hoe za manana adversaire andranina. Raha vao zay ny ao anatin'ny saina zao tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Miteraka fisarahana. Zay le tenen'ny Paoly hoe miteraka fisarahana, zay lay dicostasia, lay manjary lay fifandonana. Zany tsy tokony adonona mihitsy ny avako malala fa ny antony nahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona de zao mandrava
lay Decostasia, nandrava lay fisarahana, nandrava lay fisaraham-bazana tao anatin'ny olombelona. Ny olombelona nge ny sarabazany noho ny fahotana fatatsika manomboka hatrany amin'ny boky ny Genesis zany. Ary jereo tsara ny fahatongavan'i Jesosy tao an-tranon'omby. Mahafinaritra be mihitsy ny anoharan'ny lioka azy hoe Jesosy rehefa tonga tao an-tranon'omby de zao teraka teo am-pihinanam-bilona. Amin'ny teny frantsay hoe mangeoire. Raha jerenao iny de zao teraka teo amin'ny zavatra ohatrany hoe raha zany teraka tao ambony vilia zany raha zay azo ilazana azy. Teraka fa biby izy moa zany tao hatramin'ny fihinanam-bilona fa tao hoe teraka teo ambony vilia na teo ambony plateau Jesosy. Ny dikan'izany Jesosy zany oharin'ny lioka amin'ny zavatra fihinana. Zay nge ny dikany hoe Jesosy teraka teo amin'ny fihinanana vilona, zavatra azo hoanina, ho azon'ny biby hoanina zany. Mazava ho azy amin'ny lioka fa zao matoa tany an-tranon'omby Jesosy teraka de satria ny olona zany efa toy ny biby, efa toy ny omby mihitsy zany ny olona, toy ny biby, efa satria simba ny fahotana dia toy ny efa tsy namantana olombelona endrik'Andriamanitra intsony la Jesosy tonga teo ambonin'ny tany fa namantana olombelona efa mitovy amin'ny biby, efa mifanoto, efa miady, efa tsy mahay miara-monina intsony. Ary nefa de teraka teo ambony zany fihinanam-bilona zany tsika hoe tahaka ny teraka teo ambony lovia. Ary zay mahatonga ny Jaona teny hoe Jesosy le mofinaina. Jesosy nge tonga de aty ambonin'ny tany, Jesosy tonga aty ambonin'ny tany tsy hoe manome modely ka ho alaitsika tahaka izay eo mazava ho azy maka tahaka an' Jesosy tsika, fa ahoana moa ny ahafahantsika ka tahaka an' Jesosy? Tsy afaka maka tahaka an' Jesosy tanteraka isika. Jesosy na zanak'Andriamanitra, Jesosy afaka nifady 400 andro, Jesosy tsy hihinan-kanina 400 andro, Jesosy nitety ranomasina, tsy afaka tena maka tahaka an' Jesosy loatra isika. Tsy zay raha teo, manaraka an' Jesosy zay azontsika atao, fa tsy hoe tsika no aka tahaka an' Jesosy. Marina fa misy fotoana eo manao modely penana amintsika, tsy zay mamaika an' Jesosy. Mamaika an' Jesosy tsy hoe alaitsika tahaka izy de tsy zay namaka an' Jesosy. Raha amin'ny lioka na amin'ny Jaona koa aza, fa Jesosy ataotsika tao anatintsika, hoanitsika raha zay azo ilazana azy. Ny mamaika ny lioka de zao manao hoe Jesosy eo am-pihinanam-bilona, toy ny hoe hoanina atao sakafo mihitsy. Jesosy lay mofinaina. Ny mamaika an' Jesosy zany de zao nihiditra ao anatintsika ka mahatonga antsika ho afaka hitondra ny tenantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mamaika an' Jesosy de zao ny onona ao anatintsika. Ny onona ao anatintsika ka mahatonga antsika libra, mahatonga antsika afaka, mahatonga antsika mana fahazavan-tsaina ka andeha araky ny fitarihin'ny fanan'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay fitarihin'ny fanan'Andriamanitra zay no iariariny mahasamy hafa antsika. Fa tsy hoe mitovy daholo ny lalantsika rehetra, tsy mitovy daholo ny lalantsika rehetra, araka ny fanomezam-pahasoavantsika avy no andehanantsika tsirairay avy. No zany dia tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fisarahana. Fa ny faharoa Paoly de zao tandremo tsara mihitsy koa ny fahatafotoinana. Raha misy zany olona mpampiady, raha misy mpampisaraka, raha misy olona zay mpampifanandrina, mpandranitra, de tsy sitrapon'Andriamanitra. Tokony mitandrina fa tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahasamihafana misy foana io, nahoana nahoana. Fa ny faharoa zao tandremana koa ny mahatonga fahatafotoinana, mahatonga fahatafotoinana. Skandala moa eto na fatatsika rehetra ny mahatonga hoe skandalizo, nazahoana teny frantsay hoe scandale, zany hoe mahatafotoina, mandavo. Tandremo tsara fa misy olona mandavo, misy mampenjera, misy karazan'olona mandavo na mampenjera, mandavo ny olona amin'ny finoana. Be de be ny karazana fihetsika ataon'ny olona mampenjera ny olona amin'ny finoana. Mandavo Jesosy moa de niteny mihitsy manao raha misy mandavo mampenjera ny madinika, zany hoe mampiala ny madinika amin'ny finoana, de tokony anatonana vato fikoseham-bary izy. Tsy andeferan' Jesosy mihitsy zany hoe mampenjera ny madinika izany. Zany mampenjera olona amin'ny finoana, mandavo olona amin'ny finoana, tsy andeferan' Jesosy mihitsy.
Ary tandremana zany de avako malala satria ndraindray misy olona mora mitsiny dikany hoe mandavy de zao mampiala ny olona am'ilay finoana. Io le mba finoana kely le ananany iny de zao esoro ny sasany ray, alavo ny sasany ray amin'ny finoana. Tandre any mety ho fitondratena kely fa raha vety mihitsy fotsiny de mety ho mampienjera olona amin'ny finoana tsika, mety amin'ny fitondratena, mety ho mampienjera olona amin'ny finoana. De afara ny tompo tsara eto hoe tandremo mandavy olona amin'ny finoana. Ravako malala eto ary de krismasy. Hoavy na tsara ny krismasy tsika ma. De inona ny tian'ny tompo ho toetra atsika? Afaran'ny tompontsika zany hoe aza mivohy fisarahany zany, aza mivohy division zany, aza mivohy an'izany fisarahany zany, aza mivohy fandavona olona fanafitoinany zany, aza mivohy fatafitoinana olona ka mampienjera olona, mahatonga ny olona miala amin'ny finoana hoe inona ninonareo an'izany Andriamanitra zany, inona ninonareo fivavahana, aza manao zany. Mety mpamahana faresen-dahatra kely mba mety mba manana, satria mantsy misy olona somary mba mahita rirany kely amin'ny siansa de ka tsy misy an'izao ange, ohatra nataon'inga Yuri Gagarin tamin'ny fotoanany. Hoy Yuri Gagarin niakatra fony izy ny voalohany niakatra tany amin'ny abakabaka ambony tany de teny hoe niakatra tany ambony tany afa tsy nahita lanitra zany, tsy nahita an'Andriamanitra zany hoy Yuri Gagarin tamin'ny fotoanandro. Nefa tsy mivoaka ny système solaire akory tam'izany fotoana zany, système solaire mbola tsy nivoahany, mbola tsy tafavoakan'ny olombelona akory. Komaika niteny hoe tsy ahita an'Andriamanitra fa ny galaxie misy ny olombelona mbola rovina no afaky tsika olombelona ny voalaka te maika mo fa ny espace ray manontolo zay lazainy Albert Einstein hoe mihitatra koa ara ny espace fa tsy hoe metery fa mivelatra koa ara izy. No zany dia ahoana ny tenenanao fa tsy hitan'ny masonao Andriamanitra de tsisy Andriamanitra. Zay le miteraka fahatafitoinana. Misy le somary tapotapoam-pahasoavana sanatria amin'ny fahalalana de tsy misy zany Andriamanitra zany, zanana pirofo fa tsisy. Zay le hoe mahatonga fahatafitoinana. De mitandrina ry havana. Ny farany ara-dio Paoly manao hoe fa inona kosa ny tokony ho toetrareo? Ny tokony ho toetraneo ara de zao no izy, hoy ny apôstôly Paoly, tandrema tsara fa ny tokony ho toetranareo de zao, tokony olona endry anareo. Endry zany hoe zava-dehibe ny ananana fahendrena. Jesoa tonga olombelona nitondra fahendrena, ary amin'ny alalan'ny fahendren'Andriamanitra izay omeny amin'ny alalan'ny fanamasina no ahafahantsika mitondra tena tsara. Ry havako, hiditra taona vaovao tsika dia mangata fahendrena amin'Andriamanitra. Hoy Jakoba ndray maka manao hoe azo atao tsara mihitsy ny mangataka fahendrena, de mangata fahendrena amin'Andriamanitra. Raha misy tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka, hoy Jakoba. Ary rehefa mangataka de mangataka amin'ny finoana, mangata fahendrena. Zava-dehibe ara ny fananatsika fahendrena ny havako malala zay angatahana amin'ny tompo. Ary ny faharoa de zao, aza miaro amin'ny ratsy Paoly, aza miaroaro amin'ny ratsy. Tsy hoe manavaka akory sanatriny zany, tsy hoe manavaka, tsy hoe manavaka olona hoe ty ratsy ty tsara tsy zay loatra, fa voambola ny tenenin'ny Paoly hoe miaro de zao, lay miray aina, lay miray tsikombakomba amin'ny ratsy, lay mifampizara fiainana, mifampizara mofo amin'ny ratsy. Zay ny tsy akasitrahan'ny Paoly eto. Fa itsika ngeto nivon'izao tontolo zao hoe zao tontolo zao nge de efa ratsy, Jesoa niteny manao za nge tsy mangataka aminao Andriamanitra ny alany am'izao tontolo zao fa mba liarovanao am'ilay ratsy. Fa Paoly eto miteny aza miaroaro am'ilay ratsy. Dikany hoe miaroaro amin'ny ratsy tsy hoe tsy mihavana amin'ny olona, tsy hay Paoly miteny mihitsy hoe mihavana amin'ny olona rehetra raha vao laza atao, fa le hoe piray tsikombakomba, piray tsy petsapetsa amin'ny ratsy. Zay tsekemy Paoly. Raha vao piray tsy petsapetsa amin'ny ratsy ianao de zao tsy maintsy miteraka division. Rehefa piray petsapetsa amin'ny ratsy ianao de tsy maintsy tonga ho azy ny fahatafitoinana. Fa rehefa endry tsara ianao ka tsy miaro amin'ny ratsy de afaka miaro tena tsara, afaka mitoetra tsara amin'ny finoana. Havako miarahaba sy mirary soanao anao zao krismasy zao, tompany hampahery anao lalandava. Lavaka sika. Jesosy misaotra anao ny amin'ny krismasy zay nomenao anay, misaotra anao ny amin'ny fanekenao tonga olombelona, tonga olona ianao satria ao aminao ihany misy ny fiainana.
dia avao zay Jesosy. Diovy ny fonay raha ka teraka tomponay tokoa ianao. Teraka tomponay mba hahatonga anay olom-baovao, olo ny fanitretena. Teraka tomponay ianao mba hanananay fahendrena tsy iraisanay tsokombakomba amin'ny ratsy. Jesosy, mitahy anay, momba anay ary aoka hanapaka tomponay mandrakariva ny fahasoavanao. De atao feno fifalian'ny Krismasy ny fiainana isanandro satria sambatra izahay fa fonenanao ny tokantranonay, ny fonay, ny fiainanay. De tahito ity loloandronay ty Jesosy, jereo marary sy trano, jereo manana olana ampahirezo, jereo ny isanandronay tahio. Dia mametraka raha teo koa zay ny fiainan'ny firenenay, ny fiainan'ny zao tontolo zao, mba hanjaka ny fiombonana, mba hanjaka ny fifankatiavana, ny fampisarahana, ny ady an-trano, ny korotana, manjaka eto am'ty zao tontolo zao ty, atsara tompo. Fa aoka ny fanahy ny fiombonana, ny fahamarinana, ny fitiavana no anjaka Jesosy. Sotra tompo tianay. Amen.